ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika rehetra ry havako malala tratra ity sabotsy faran'ny herinandro ity ny faraika amby roapolo ny volana novambra ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo no voalahatra ho mofinaina antsika ato ry havako. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo fakitsika amin'anan'i Jesosy. Ary Petera sy Jaona niakatra eo an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora fahasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy naleha mitongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe hitsara endrika mba angatahana fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Noho ny nahitany Petera sy Jaona efa hiditra eo an-kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba omena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Dia nibanjina azy roa tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera, tsy manana vola fotsy na volamena, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany. Dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny, ary niatsambotsambotry izy ka nijoro. Dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo an-kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambotsambotsa sady nidera an'Andriamanitra. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andeha andininy fahadimy no anampahirizana anao ry havako. Dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Ry havako malala, lehilahy anankiray izay malemy tongotra mipetraka isan'andro isan'andro eo am-bavahadin'ny tempoly mba hangataka. Efa andresantsika tamin'ny mofinaina matetika fa ny hoe ny sembana dia manana zo na nomeny fiarahamonina zo ve zany mba hangataka. Tsy ny olona rehetra akory no manana zo ho mpangataka, satria ny fangatahana dia midika fiankinana, midika hoe fivelomana na zo velomin'ny hafa. Raha toa ka jerena amin'ny foto-kevitry ny testamenta taloha sy ny filazantsara manontolo mihitsy dia izay tsy miasa tsy mihinana tenin'ny Paoly io. Ary eo amin'ny testamenta taloha dia izao ny asa dia men'Andriamanitra mba ahafahan'ny olona mivelona. Koa tsy eken'ny soratra masina ny hoe mivelona amin'ny atsembohan'ny hafa, na ny mangalatra io, na ny manao afetseny io, na ny mangataka koa aza raha olona voro-saina voro-vatana nefa mangataka dia tsy eken'ny soratra masina zany, satria mandrimbona matotsika hoe mifetsy ny namany. Ao anatin'izany ny hoe ny fitahin'Andriamanitra izay tokony ho an'ny hafa manjary ny tombo-potoana izay omen'Andriamanitra ny hafa dia alain'ny mpangalatra na ny mpifetsika tsy akasitrahany sitrapon'Andriamanitra zany. Fa izay sasaranao, izay nikelezanao aina, izay vokatry ny talentany men'Andriamanitra anao ka androtsahany fahasoavana aminao no ivelomanao, fa tsy ho andamosin'ny hafa tsy akory. Raha toa ka jerena ny foto-kevitra be soatra masina mihitsy dia izay ry havana. Fa misy kosa trangatsongaina, misy kosa ny atao hoe trangatsongaina, zany hoe manokana. Dia ny mpangataka na ny manantena na ny kamboty izay tsy afaka manana zo ivelona tahaka ny jiosy rehetra, satria tsy manana zo anatany izy ireny indraindray, tsy manana zo hisitraka izay mety ho fisitrahan'ny jiosy rehetra. Noho izany dia ny fangatahana no natao hosata izay iainany ivelomany, ary afaka mivelona fangatahana izy zany. Ary eloka indray aza ny tsy fanomezan'ny olona mandalo ireny mpangataka ireny, eloka ho natren'Andriamanitra, didin'Andriamanitra amin'io omeo zay mangataka aminao, tenin'i Jesosy zany. Omeo zay mangataka aminao, ireo zay tratry ny fahampiretana. Raha toa ka misy zany tena tratry ny fahampiretana noho ny toejahatra maro samihafa, izay indray zavatra hafa.
ny fiarahamonina jiosy nke tsy mihoatra ny 500 ny olona na 200 ny olona akory aza ny mpangataka tsy ampy an'izany akory satria efa natao hiasa ilay fiarahamonina ary vitsy dia vitsy zany olona tratry ny fahasembanana na tratry ny toejavatra sarotro zany loza voajanahary na nohony ataontsika hoe aretina mihitsy zay zavatra hafa ka ito zany ity lehilahy ity dia tena ao anatin'ny satan'ny fangatahana mihitsy olona malemy tongotra tsy afaka miasa tsy afaka mivelona fa dia miankina amin'ny fiarahamonina ary tsy maintsy hiatran'ny fiarahamonina mihitsy zay mahatonga azy hoe tena eo anoloan'ny vavadiny tepolisy toy ny milaza fa zo ary adidy zony ny mangataka eo mba ho velona izy ary adidiny zay rehetra mivoaka sy miditra amin'io tepoly io ny mamelona azy dia ny olona rehetra zany mazava ho azy afapo amin'izany hoe fanomezana zay mety ho tandrifo zany satria didin'Andriamanitra io ny hoe manomeza dia afapo ny olona amin'izay hoe mandalo dia manome mandalo dia manome fa i Peterasy Jaona kosa tsy afapo an'izay izy tsy afapo an'ilay nanome izy fa nibanjina ilay lehilahy izy dia izy hoe mijery anay zany hoe ireto mpanompon'Andriamanitra ireto zany dia izao raha azo lazaina dia izao vahaolana amin'ny olam-piarahamonina vahaolana izy zany marina fa lay ireo zay ataontsika hoe mpandalo rehetra eo dia manome zay mety ho tandrify azy mahavany olana ity mpangataka ity anio mahavany olana ity mpangataka ity raha pitso fa ndray andro tsy ho tonga eo amin'ny eo amin'ny vavahadin'ny tsara endrika ity lehilahy ity dia inona ny mahazo azy fa misy kosa mpanompon'Andriamanitra tahaka anao tahaka ny Peterasy Jaona dia milaza fa ny tena izy dia izao ny vahaolana maritra dia nibanjina ity lehilahy ity zany izy ireo laha miteny hoe mijery anay afaka malala inona ny tia ny asan'ny apôstôly resahana voalohany dia izao ny mpanompon'Andriamanitra rehavako malala dia tsy mitaiza olona amin'ny fiankinana fa mitaiza olona hanana vahaolana maritra mba tsy hatonga azy hoeta mavesany fiarahamonina ary zany vahaolana maritra hoetin'ny fiangonana zany liavako mba hahatonga ny olona ho afaka amin'ny fiankinana dia tarafina amin'ny nataon'i Jesosy tamintsika tsy ny kristiana zany liavako malalana ny fiangonana anatin'ny fiarahamonina dia tsy fiangonana mitaiza ny olona manafaka ny olona ny marimarina kokoa amin'ny fiankinan-doha amin'ny hafa manafaka ny olona amin'ny fiankinan-doha amin'ny hafa sy manafaka ny olona amin'ny satany fanantrana sy ny satany enatra sy ny esoteny satria na inona ny satan'ny olona sembany eo raha io zany dia mety tsy jeren'ny olona akory ny tarehiny tsy mitoy mibanjana azy ny olona manome vola ny olona mba amonjeny ny olona ny fanahiny satria matahotra an'Andriamanitra ny olona hoe tsy voavonjy raha mahatsiaro hoe eloka ny tsy fanomezana dia manome fotsiny ihany tsy voatery itia ny olona io izy tsy voatery hitsetra ny olona io izy fa zao manao izy satria tokony atao fotsiny zany mitahaka ny adidy manao azy satria bedin'Andriamanitra raha tsy manao fa i Peterasy Jaona kosa dia izao mijery azy miavako malala ny ataontsika hoe ny kristiana manoloana ny fiarahamonina manoloana ny reny olona voahilika eo amin'ny fiarahamonina reny manana zay ataontsika hoe fo mitsetra ny kilema ny olona voakilema ny olona voahilika eo anatin'ny fiarahamonina ny sembana raha toa afaka malala ny atotanisa itsika ao anatin'ny FJKM dia manana lay ataontsika hoe tetikasa CBM io tetikasa io zany dia tetikasa raisam-pirenena moa zay ataontsika hoe manao ny antsony hoe fanabeazana miaty ny fanabeazana miaty inclusive dia ny fanabeazana miaty dia ny hoe taloha zany ny sembana dia anaty Madagasikara moa zany dia be dia be ny ray aman-dreny tsy mandeha fanjana ny mianatra ny an-tsekoly intsony satria sembana izy nitsy moa zany misy ny sembana raha nandray idina aman-tranao misy ny sembana nandray avela ao an-tranao misy ny sembana mamenatra azy afenina azy tsy resahana azy rehefa ireny ataontsika hoe polyhandicapé reny dia ndraindray tsy fantatrao akory hoe misy sembana ao amin'ny trano io
rehefa mamangy de dira fotsiny ataotsika hoe avelan'ny olona oatranao lasa izy mandeha mamita miasa sotry zany a na koa mety misy olona tratrany ataotsika hoe mona marina de apetraka any ambany vohatra be de be zany ohatry zany amin'le totanisa tonga eo aminay sekoly efitsika dia na anatetika asy itsika mana hoe vokatra ny ataotsika hoe fahatakaran'ny olona fahatakarantsika fitsoka ny fanamasina zany ansembana nge ohatrin'ny olona rehetra ihany manana fahasembanana izy ary de adidin'izay tsy sembana adidin'ny fiarahamonina ary adidin'ny fiangonana azy ny mampiditra azy reny ao anatin'ny satan'ny tsy fiankinana amin'ny hafa santan'ny fitoviana amin'ny olombelona rehetra ihany ary de ny fanabeazana ataotsika hoe tetikasa mahay ao anatin'ny sekoly efitsika io na ny ataotsika hoe ny tetikasan'ny tetikasa zay miaty any de mamela azy reny hianatra any amin'ny sekoly manana fahasembanana izy fa manana zo hiaraka amin'ny ankizy rehetra mitovy fotoana aminy hianatra ny an-tsekoly mba hamaky teny hanoratra olimbo avao dia tsy avahana intsony izy tsy atao sekoly hafa manokana intsony fa tezaina ny mpianatra ny ankizy zay tsy sembana hanaiky ny fahasembana ny sembana satria tsy ny safidiny ho sembana izy dia tezaina ny fiarahamonina hanaiky fa ny fahasembanana de tsy hoe kapok'Andriamanitra na arina na enatra fa mety pitranga no ny toe-javatra maro samihafa ary zay ny dikan'ity hoe mijereanay zany hoe ny fiangonana zany eto mipetraka eto amin'ny toeran'izy roa lahy reto Petera sy Jaona de mitaona ny sembana hoe mijereanay mitaona an'ireo olona ao anatin'ny fiarahamonina hoe mijereanay zany hoe ny fiangonana de mijery anareo ny fiangonana de tia anareo ny mpino de tia anareo ny mpino tsy manavaka anareo ny fiangonana tsy mpanavaka ny fiangonana tsy mpanilika ny fiangonana tsy mpanary zay osa fa ny fiangonana de izao ny kristianina de izao tanan'Andriamanitra mitsotra mason'Andriamanitra mijery tongotr'Andriamanitra sy lamoson'Andriamanitra mibaby ny tsy afaka zay ny dikany hoe mijery anay avako malala ny tokony ho toetra ny kristianina manoloana ny reny olona vohilika eo anatin'ny fiarahamonina ka tratry ny toe-javatra tsy azo ny anoarana mihitsy de ny fiangonana de zahatra raha do inareo ahafahan'ny olona mita ny onjana ny zavatsarotra eo amin'ny fiainana Petera sy Jaona avako malala de manome modely atsika kristianina tsika ve zany tsika fiangonana vanim-potoana ankehitriny ve zany volaza teo fa ny FJKM zany ama FJKM azy de efa mamezaka iny kely aloha le izy raha oharina amin'ny mbola hoe isan'ny fahasembanana fa mandray ohatra ihany afa tsy izy ihany ny avana katolika ny avana loterana be de be ny fiangonana maro isan-karazany manao an'izany fa izao enopino io ovenao samy teny an'ireo vohilika eo amin'ny fiarahamonina manao hoe jereo zahay ny olona tsy mijery anareo ny olona afaka tsy mijery anareo fa zao zahay kosa vonona hanolo tena hijery anareo fa mba jereo zahay aty aminay jerena fa tanana afaka manampy anareo zahay fa inona zavatra ntsaka ry avako malala efa nitodika tany amin'izy reo lahy ity lehilahy mahele mitongotra de hoy ny filazan'ny Lukazy mitantara teny banjana azy reo lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy zany hoe rehefa nibanjana taminy lay maleny tongotra de zavatra neritreretiny satria zavatra mamay azy vola neritreretiny na tahaka satria zay no antopesiny eo nanatenan'izay izy nibanjana izy dika teny nibanjana tena nifikitra ny azona ny antony nijereny de neveriny hoe tena lafy ny materiel le avako malala namaly izy reo lahy manao hoe da tsy manana an'izay zavatra nlasanao zany zahay fa ny zavatra omenainao de ny fahasitranana lana nitsangana ny fahaleovatena ny tsy fiankinana le avana ny indraindray fitaizantsika fiangonana manahoana ina ny tena tian'Andriamanitra ho fiainantsika ny tian'Andriamanitra ho fiainantsika de izao ny antony nahafatesan'i Kristy amin'ny azy fijaliana de izao ary ny asan'ny fiangonana le afaka manala de manaisotra ny olona amin'izany fiankinan-doha amin'ny hafa zany zay ny mahamaika ary fitaizan'ny fiangonana le afaka malala de izay
manaisitra ny olona, manala ny olona ao anatin'ny fiankinana amin'ny tsy fijoroana, manala ny olona ao anatin'ny enatra ao anatin'ny esom-piaramonina azy. Fa eto lay lehilahy dia mifikitra izy, mibanjina tsara an'izy roalahy izy, ary nanantena fa anome zavatra azy izy roalahy. Zany hoe tena antony ny banjinany azy dia lafy ny tamaso fotsiny ihany. Fa izy roalahy nanao ihany tsy zay, tsy vola mikarena ny mena ianao, tsy zay ny tena arena akory. Fa ny tena ilaina dia zao, enao miverina ao anatin'ny satany maha-olombelona. Ka ry havako malala, ny tena zava-dehibe asehon'ny Petera sy Jaona, midika ny teny hoe tsy mahana vola fotsy na volamena. Ny tena arena ry havako malala dia ny fahasalamana. Tsy ny vola, tsy ny arena, tsy sy heviny mihitsy ny vola fotsy na volamena, fa ny fahasitranana sy ny fahasalamana ny tena arena. Ary zay azo avy amin' Jesosy. Zay tenenin'ny Petera, tsy mahana vola fotsy na volamena zahay, fa amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Ny tena arena ry havako malala dia ny fahasalamana. Ary io ny tenin'ny tolo malagasy, ny fahasalamana ho ny tenin'ny tolo ny voalohan-karena. Ny sisa arena ao aorianan'izay avokoa. Ity lehilahy ity dia nanantena fa ny tena arena dia vola fotsy na volamena. Zay no heveriny ho tena arena satria tsy nananany. Fa rehefa mbola tsy eo amin'ny olona anankiray ny arena sy ny volamena sy ny vola fotsy dia heveriny fa io ny tena arena. Fa rehefa tsy eo aminy intsony ny fahasalamana sanatria, rehefa tsy salama izy dia fantany fa kay tsy tena arena ny vola fotsy sy ny volamena, fa ny fahasalamana ny tena arena. Zany rehefa ko malala, zay rehetra salama dia tokony hatsiaro fa manan-karena, fa manana zany arena zany. Ary zay na maika ny tompo eto hoe tokony ho fantatrao fa io fahasalamana men'Andriamanitra anao io ny voalohan-karena. Ka tahaky ny arovanao ny volamenanao any anatin'ny kofra, ny peratranao zany kavinanao saninanao anatin'ny kofra, ny tokony hikojanao ny fahasalamana. Misy ny olona sary-piaro dia sary-piaro amin'ny tena arena, amin'ny arena ny ohatra veriny manisy iny diso tao alika masika, mpiandro tanàna, iaro an'ilay arena, fa tsy miaro ny fahasalamana. Tsy miaro ny fahasalamana tahaky ny fiarovany ny vola fotsy sy ny volamenany. Dia eto ahitsany saotra masina ny havako malala fa hoe izao tontolo izao ange no manova ny fijerytsika ny fiainany. Ka izao tontolo izao ny kapitalisme nanovantsika ny fijerytsika ny fiainana, ka nantsoina hoe arena dia ny kapitala voalohany dia izao ny vola mikarena, ny fitaovam-pamokarana. Fa eto ny soatra masina mampianaratsika fa izao sambatra ianao fa salama, sambatra ianao fa tsy miankina amin'ny hafa. Na dia aniraka ny mbo mekely hoe tsy serviette ito, mbo mekely hoe itsotro ito badana mba hividiany kely crédit dana zany rehetra dia ianao afaka manao zay tianao, afaka mandeha amin'izay tianao, afaka maniry teny ianao, afaka manao zany ny tena ny tiany ny tompo fiainanao, ny fahafahana. Ary zay natoka ny Petera ny teny manao hoe mijery anay amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana, teny tsangatsangana sy ny atsampitsampitra faly ny teran'Andriamanitra. Ry havako malala, salama ianao, dana mitsangatsangana sy ity miatsampitsampitra mihitsy azy mifalema sotranao Andriamanitra fa mbola salama. Sotranao afa no afahanao tsy ankina tamin'ny hafa. Ry havako malala, meteza ary isotran'Andriamanitra noho ny fahasalamana. Jereo ny tompo, ary aza zavatra materielina ihany no andrasanao amin'ny tompo, fa ny tsy fiankinana amin'izana mihitsy. Fa ny materielina ny zavatra hita maso omen'ny tompo anao zany, rehefa tsy miankina amin'ny hafa ianao. Fa ny zavatra tiany ny tompo ananao dia zao, ianao tsy miankina amin'izana. Ianao tsy voatery hiankina amin'ny olona na hiankina amin'ny hafa ka hoe son'ny hafa na sanatria hitalao ny famindrampon'ny hafa. Tsy zany ry havako. Raha manana zay maha ianao dia ny tian'Andriamanitra dia izao, ianao miasa, ianao manome, ianao misara, zay ny tian'Andriamanitra. Fa tsy ianao zay hoe son'ny olona eny amoron-dalana sanatria. Ary tokony ho fieritreritra zany ry havako ho an'ny firenena malagasy. Ary fieritreritra tokony hitezan'ny fiangonana ny taranaka mihitsy hoe ahoana no ataontsika mba tsy hianki-toa amin'ny hafa isika. Fa na dia ny sakafo hoanitsika aza eto Madagasikara dia manomboka afarantsika ny ampitan-dranomasina, hiankinantsika amin'ny hafa. Havako malala, banjina ny Jesosy Kristy tompo itsika dia ndeha hibanjina aminy hanomezany antsika ny tena arena dia ao aminy.
ndeha hiankina am Jesosy tsika hibanjana an Jesosy tsika de tsy le lafiny tamaso madinika zay mety mahaory antsika amin'io sapitso ihany fa tena lay fahafahana lay fahaleovatena lay fijoroana la endrika Andriamanitra ao am Jesosy Kristy tompony omeny atsika amin'ny alalan'ny fanahy ivavakisika Jesosy mibanjana anao zahay ary raha mibanjana anao zahay de aoka tsy amin'ny zavatra madinika mifikirana ianao fa amin'ny tena fahatsapana fa ao aminao ny tena misy ny arena are-pahasoavana ny fahasalamana heri-tanjaka ny fahafaha ampy anay ianao Jesosy tompo ataovy mifikitra aminao zahay ataovy manatena fifaliana fiainana ao aminao zahay sotra noho ny amin'ny teny zay azo mivakina tamin'ny teny malagasy tery zay tompo ary de mametraka ny fiainana ambany fahasoavanao mba hifaly zay amin'ny fahasalamana mifaly amin'ny namanay hifaly amin'ny ankohonanay hifaly amin'ny piraitanindrazanay hifaly amin'izay rehetra mbola afahanay mivelona vavak'izay ho an'ireo zay mahana fahasahirana ireo sempana ireo voatery tsy maintsy miankina aminay noho ny toe-javatra tsy niankina taminy noho ny toe-javatra tsy nampoiziny de mampairezanay ho tahaka ny Petera sy Jona ho azon'izy ireny ankinana ho azon'izy ireny ianteherana ka ny miazy fitiavana hanampy azy ampitodika azy aminao Andriamanitra ary haneo fitiavana azy ireny fa tsy sanatry mpandatsy manampianay mba hanana fo tsotra eo anatrehan'izay rehetra mahana fahasembanana nareo zay voahiliky ny fiarahamonina tahaka ny fonao Jesosy da io ny fiainana isan'andro Jesosy ho feno fisaorananao amen.